fifaliana ho ahy hatrany tompoko ny manolotra ny araba ho anareo rehetra mpanaraka fandarana de ho afaka vai ianao misaotra an'Andriamanitra isika fa lehibe sy tena lehibe tokoa ny fitiavany antsika zanak'olombelona ka nomeny tombon'andro avelomany isika ka natratra zao andro androany izao ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa no natonga zao fandarana zao misy avy aminy zao fandarana izao ny fitiavany no natonga zao fandarana izao nataony fitaovana anambara amin'ny olona fa misy ny ozina sy ny fanaratsy ary misy toy zany ihany koa ny aretina sy sitrapanafody ny fitiavany no natonga zao fandarana izao nataony fitaovana anafahana ny olona am'ireo zavatra ratsy nety ny ozina sy ny fanaratsy teo aminy omena ny tompony voninahitra eny ary tompoko toka amin'ny fotoana anambarako ny afatra natao anareo am'izao taona diavintsika zao ny tenako ny lohateny afatra androany de ity sambatra ianao zay mino fa efaina zay zavatra nampilazain'ny tompo taminao noho izany manasa anareo aho ny angelatsofina tsara ary ny andray an'izany afatra izany amin'ny finoana fa mielon'ny etondrako an'ilay afatra anao vavaka aloha isika ary ametraka an'izany afatra izany eo an-tanan'ny tompo mba hisiakony amin'ny fialantsika ny teny ambara anao vavaka azy isika Andriamanitro la izy hatrizay ka ho mandrakizay ianao omena aloha ny dera ny ajary ny voninahitra ka androany tompo magataka aminao zahay amin'ny anaran'i Jesosy ta io manokana ty fandarana zay aranay ity oka hoe ho ampanomponao isanandro ianao ny fanainao hoe ho aminy tokoa ka metraka ny tenao ambavana ampitenin'ny vavana ary isy herinao miasa amin'ny teny zay hotono isy ambara ka isy fiatraikany amin'ny olona rehetra zay mandre ka ny marary zay mandre ho sitrana ny manana olana zay mandre ho afaka ary ny rehetra dia atsapa fiainana sambatra ao anatin'ny fotoana andrenisana ny afatra omenanao Andriamanitra tsoto ny dera sy ny voninahitra mandrakizay amen de raina ny tompo averiko aminareo lay lohateny afatra androany sambatra anao zay mino fa efainany zay zavatra nampilazain'ny tompo taminao ry malala am'izao enim-bolana faharoa am'izao taona diavintsika zao manetana anareo ao ny toetra amin'ny finoana hatrany hatrany aza malakivy sy resy zany mihitsy anao na de mafy azy ny zavatra nandalovanao hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'izao tsy natao kivy sy ho resy mantsy ny olona tena olon'Andriamanitra fa aoka hitoetra amin'ny finoana ary anao zavatra aranao finoana foana ianao mandra-pifaran'ny taona anana tantara vaovao sy magaga tokoa ianao raha ohatra ka aranao finoana avokoa ny zavatra rehetra ataonao am'izao enim-bolana faharoa izao anao vavaka ho anareo mantsy ao eny na de reo olana sy reo ady ary reo zavatra sarotry nandalovanao tamin'ny taona lasa iny azy sy tamin'ity fiandohan'ity taona ity de ho resy tosika eo ny loanao raha ho aminao ny finoana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany indrindrindrindra raha ho aminao ny finoana fa mahavonjy anao tokoa ny tompo Andriamanitra sy ny zanany iny ka ny finoana takina aminao am'izay fotoan'izay de ny finoana an' Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra mpamonjy an'ity izao tontolo zao ity ary ny finoana fa ny teny rehetra milazany am' Jesosy Kristy voalaza ao anaty baiboly de marina avokoa ary mbola afaka ho tanteraka eo am'ireo olona mino Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay zay le nambarako tamin'ny heriny aoka fantatsika rehetra mpanaraka fandarana fa tsy afaka ny ahita asa lehibe sy magaga avy amin'ny Andriamanitra zany mihitsy ny olona tsy mino an' Jesosy sy tsy mino ny teny voalaza ao anatin'ny baiboly tsy maintsy ataonao matanjaka ny finoanao an'izany rehetra ambarako zany raha te ahitan'Andriamanitra miasa ianao mazava be mihitsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Hebreo 11:9 andao vakina le teny amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao zao nasitraka amin'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy tsy maintsy manana finoana ianao amin'ny baiboly fa raha tsy zany dia jeren'Andriamanitra fotsiny ianao hita le olana hita le ady hita le etaetanao sy le visionao fa saingy jereny fotsiny ianao tsy afaka anao na inona eo aminao izy tsy afaka nampianao izy fa mila manana finoana ianao anome ohatra ao tsy nino Jesosy misy na Kristy ny olona tao Nazareta le tanàna na lehibe an' Jesosy no raisy ny olona tao am'le tanàna toy ny olona rehetra ihany Jesosy tam'izany fotoana zany enina de efa naneo famantarana lehibe azy a Jesosy dia tsy mbola nino azy ho misy na ho Kristy ihany ny olona tao Nazareta vokatry zany tsy afaka nanao asa lehibe maro tahaka izay efa nataony tany amin'ny faritra hafa Jesosy noho ny tsy finoan'ny olona azy
nanao ihany izy fa saiky sombotsombony. Andovakina ny volazan'ny baiboly mahakasika an'izany. Matio 7:20 8 Safady 9:7 ka hatramin'ny 9:20 fa ny 9:4 aloha novakitsika. Ary no toka tany amin'ny taniny Jesosy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga izy. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe avy taiza reny no nazahoan'le ity zany fahendrena sy asa lehibe zany. Talanjona ny olona gaga ny olona fa zavatra tsy fahitan'ny mason'ny olona no naseho Jesosy. Satria le Andriamanitra ray avy any an-danitra no niasa tao amin'ny Jesosy ka seho ny zava-magaga sy zavatra mahatalanjona. Tonga tao amin'ny sinagoga Jesosy. Rehefa tonga tao izy dia nampianatra satria efa tonga ny fotoana anombony an'ilay mission zay nanranoray azy. Voalaza tao amin'ilay telo vakina teo azy fa nanomboka gaga tsy talanjona ny olona ho iao no ny fahendreny sy no reo asa lehibe nataony. Niseho zany satria tonga ny fotoana voatenin'Andriamanitra ray anovan'i Jesosy an'ilay missiony arak'izay nanrahana azy tety ambony tany. Ary ka gaga sy talanjona fotsiny ny olona tao an-tanàna. Averiko indray hoe gaga sy talanjona fotsiny ny olona tao an-tanàna tam'izany fa saiky tsy nino Jesosy misy, tsy nino Jesosy Kristy mihitsy ry zareo. Gaga fotsiny ny olona ho iao fa tsy nino Jesosy misy na Kristy ry zareo. Hoy ny olona tao an-tanàna tam'izany. Ny teny zao mihitsy ny olona satria tsy tao aminy ny finoana Jesosy ho misy na ho Kristy. Hoy izy ireo eo amin'ny 9:20 indray. Tsy le ity vala izanaky ny mpandrafitra, tsy Maria no anarany reniny, ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy fa no ralahany. 10:20. Ary nanabava moa tsy eto amintsika avokoa va izy. Ko avy taiza no nazahoan'le ity zany zavatra rehetra zany. Amafisoko ihany fa tsy nety nino mihitsy ny olona. Tsy nety nino mihitsy ny olona fa Jesosy no zanak'Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Tsy nety nino ny olona fa izy no misy na izy no Kristy. Toy ny olona rehetra ihany ho iao no nandraisan'ny olona Jesosy tao Nazareta tamin'izany fotoana zany. Na de teo aza reo famantarana sy fagagana nasehon'i Jesosy. Akoatr'izany voalazan'ny baiboly fa nanafotoana ny olona indray azy ny fahendreny sy ny asa lehibe nataon'i Jesosy tao an-tanàna. Tena mahavariana toetra ny olona. Nanafotoana ny olona indray azy ny fahendreny sy ny asa lehibe nataon'i Jesosy tao an-tanàna. Fa tsy hoe nidera azy ny olona na hoe namevonatra n'Andriamanitra ny olona. Hoy baiboly eo amin'ny 7:20 ary tafotoana tamin'izy. Fa zao no navaliny Jesosy tamin'ny olona tam'izany. Tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy amin'ny taniny sy mpianakaviny ihany. Vokatra ny rehetra zany hoy ny voalazan'ny baiboly eo amin'ny 9:20 ary tsy nanao asa lehibe maro teo Jesosy noho ny tsy finoan'ireo. Mazava aminao ve niako tsy finoana hitan'Andriamanitra amin'ny olona? Tsy afaka manao asa lehibe Jesosy rehefa tsy hitan'Andriamanitra eo amin'ny olona ny finoana. Marina fa nirana ho amin'ny asa lehibe sady magaga ho famonjena ny olombelona Jesosy. Fa rehefa tsy mino ny olona dia zay tsy sadin'Andriamanitra tao. Tsy afaka manao asa lehibe Jesosy rehefa tsy hitan'Andriamanitra eo amin'ny olona ny finoana. Misy matoky aho fa nazava taminao zava-nisy tamin'izany fotoana zany. Tsy misy asa lehibe sy magaga azon'Andriamanitra tao hoy iao eo amin'ny olona rehefa tsy eo amin'ny olona ny finoana. Fa jereo ingeny zavatra nataon'Andriamanitra nataon'i Jesosy tamin'ireo olona nipetraka nadidina ny ranomasina Galili araka voalazan'ny baiboly fa tao amin'ireo olona nonina sy nipetraka manodidina ny ranomasina Galili ny finoana Jesosy ho Mesia sy ho Kristy. Noho izany niroatra nanatona azy ny olona rehetra tao an-tanàna zay nanana ny havany marary ka nentina tany amin'i Jesosy ireo havany marary mba ho sitranina. Nefa netana mihitsy ny olona tam'izany hoe andao any amin'i Jesosy isika fa iriny misy azy am'izao ry zao. Nifanetana ny olona andao anatina Jesosy isika fa izy no mpamonjy ary mavovonjy ny avantsika zay marary. Andao daholo. Tena ninoa Jesosy misy na Kristy ny olona tam'izany. Azo lazaina fa lehibe mihitsy ny finoana tao amin'ny olona. Vokatra zany sitrina avokoa ny olona rehetra tonga teo amin'i Jesosy. Toy zao ny voasoratra tam'izany. Sitrina avokoa ny olona rehetra tonga tao amin'i Jesosy. Le finoan'ny olona no natonga Jesosy nanasitrana azy. Fa tany amin'ny taniny voafetra ihany ny zavatra lehibe nataon'i Jesosy satria tsy nino an'i Jesosy ny olona. Andao vakina Mateo 10:20 ka hatramin'ny 10:30. Ary niala teo Jesosy dia nakany amoron'ny ranomasina Galili izy. Ary niakatra nakeo hotelim-bohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringy, ny tsamba, ny mona, ny kilemaina, ary maro hafa koa. Ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesosy dia nasitrana azy izy.
ka dia talanjona vahoaka raha nahita ny mona miteny ny klemaina sitrana ny mandrika afaka ary njaba mahiratra dia nakalaza an'Andriamanitra ny Israely izy ry mpiany malala afaka nianany tantara vaovao sy magaga ianao am'ty taona 2024 ity am'izao enim-bolana farany izao raha mipetraka ao anatinao ny finoana dia ny finoana Jesosy sy ny momba azy araka voalaza ao anatin'ny baiboly tsy misy zava-magaga tsiseho rehefa eo amin'ny olona ny finoana manamafy an'izany ny zava-nisy sy niseho tamin'ny andron'ireo apôstôly efa tsy tety ambony tany itsony Jesosy tam'izany fotoan'izany fefa nakarina ho any an-danitra fa reo apôstôly kosa nanohy ny asa zay nataony Jesosy satria efa nomena fahefana sy ny rana ho am'izany ry zareo toy zao ihany koa ny zava-nisy tam'izany nino andreo apôstôly sy ireo mpianatra ny olona tao Jerosalema sy ny manodidina Jerosalema nino izy rehefa avy amin'Andriamanitra reo apôstôly sy ireo mpianatra ary nino ihany koa fa voatendriny Jesosy anasitrana sy anafaka ny olona voafatotra ry zareo apôstôly no zany finoana nananany olona izany no antony natonga ny olona tao Jerosalema sy reo olona teny mivohitra manodidina ny Jerosalema tonga teo anatrehan'ireo apôstôly tonga ny olona ka samy nitondra ny havany marary ihany koa mba hositraniny ny finoana tao amin'ny olona no natonga azy ireo nanantona andreo apôstôly toy zao ihany koa ny voalaza amin'ny baiboly ndao vakina asy apôstôly 5:12 ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fakakana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny ray saina teo ho fialofan'ny Solomôny araka io teny vakina io rehefa hitan'Andriamanitra fananana finoana ny olona fa avy amin'Andriamanitra ireo apôstôly dia niasa tamin'ny alalan'ireo apôstôly ny tombo Jesosy tam'izany nampiasain'ny tompony ny tanan'ireo apôstôly ahafahan'Andriamanitra maneho famantarana sy fahagagana ry mpiany malala misy hery misarika an'Andriamanitra hanao asa lehibe sy magaga ny finoana ananan'ny olona tena marina zany tompoko tsy resaka zany tena marina zany vakiny indray ny asan'ny apôstôly 5:12 sy 14 inona voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy ka dia nentiny olona tena andalambe azy ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azy ao tadidy Petera hay raha mandalo izy ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy zay napahorian'ny fanamaloto dia sitrana avokoa izy rehetra tsy misy antony mahatonga ny olona anaton'andreo apôstôly tsy misy antony mahatonga ny olona anaton'andreo apôstôly tsy misy antony mahatonga ny olona hitondra ny havany marary manaovandreo apôstôly vavaka fanasitranana sy fanafana raha tsy tao am'ireo vahoaka maro be ireo ny finoana fa ao am'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ny tanan'i Jesosy sy ny finoana fa Jesosy dia mbola manasitrana foana na dia tsy tamaso tety ambony tany azy noho izany hoy aho aminareo zay mandre azo afatra etiko zao raha manana finoana ianao fa misy Andriamanitra raha manana finoana ianao fa Jesosy ho zanak'Andriamanitra mpamonjy an'ity zao tontolo zao ity raha mino anao fa Jesosy no Mesia na Kristy raha mino anao fa tsy miova Jesosy Kristy fa izy rehefa iny ihany no mbola Jesosy ankehitriny raha mino anao fa mpanompon'Andriamanitra izahay ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra ho fanehoana ny herin'Andriamanitra aminareo zay mino raha mino anao dia hoy aho hoe iova tantara-piainanao am'izao enim-bolana faharoa izao ary ho fagaganao anao ny zavatra lehibe ataon'Andriamanitra aminao manomboka androany satria afaka miasa eo amin'ny fiainanao manomboka androany Jesosy fa tsy miandry rapitsy na miandry amin'ny herinandro na miandry amin'ny volana ambony ho ataony amin'ireo olona mana finoana ne zany tompoko olona leo lohateny afatra natao ho antsika sambatra anao zay mino fa efaina zay zavatra nampilazainy tompo taminao iatika andray isika fanaraka iraray aloha mialon'ny anoizana ny fitondrako ny afatry tapafana da ho azy naraka iraray avitatsika sambatra ny fo izay matoky ana tsy atopatopa ny onja raha mananana na dia samy sedra ihany zava-tsarotr'eto an-tany dia sambatra ny fo matoky ana hodidiny ny famindram-pona ho isan'andro na ririny nazam-bola mahita masoandro na dia samy sedra ihany zava-tsarotr'eto an-tany dia sambatra ny fo matoky ana
eny ary tompoko misaotra ny teknisiany isika no zahirana alefany teo zay ho toy izy koa fitondrako ny afatra zay mitona sy manetana anareo mba hanana finoana tosolo no ateniny zao afatra etiko ho atsika izao sambatra aro zay mino fa ifaina zay zavatra nampilazainy tompo taminao ry mpiany malala ny tonanao any ino fa reo teny nambarany tompo ka voalazo anaty baiboly de teny azon'Andriamanitra marinina sy tanterahana avokoa ho aby fa ny andrasiny am'ilay olona de ny finoana raha mino anao raha mino teny nataony Jesosy anao de ho ataon'Andriamanitra tokoa izany averiko ampatsahivina anao indray le nambarako tamin'ny heriny makasy aniny nanasana Jesosy an'ilay lehilahy nalemy hatrany kibondreniny ndray mandeha raha nitory ny filazantsara tao an-tanàna anankiray tao lisitra Paoly sy ireo ekipany de nahita lehilahy iray nalemy ry zareo tao anatin'ny toriteny nataon'ny Paoly azy de natsapa Paoly apôstôly fa nanam-pinoana ny hositrany zany lehilahy malemy zany noho izany teny eo ihany de nilasa tamin'ny Paoly apôstôly hoe raha lehilahy mijoroa amin'ny tongotrao akory zany magaka fa teny eo ihany tokoa de afaka nitsangana sy nijoro tamin'ny tongony zany lehilahy zany sitrana izy satria tao amin'ny finoana nampitombo ny finoany ny toriteny nataon'ny Paoly amen andovakena voalazany am'izany asy ny apôstôly toko fefitra amby folo manomboka amin'ny andininy favalo ka hatramin'ny andininy fafolo ary nisy lehilahy anankiray niperaka tany listra nale mitongotra hatrany kibondreniny ka tsy afaka namindry izy ilay lehilahy nalemy io naharehan'ny Paoly ny toriteny ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinono sitranina io lehilahy io de niteny tamin'ny famahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao de akory ny fagagana de niatsamotsamotra raha lehilahy ka nitsangatsangana no tantareko aminao aminareo zany tantary zany ilazako fa androany de androany afaka ahita asa lehibe sy magaga avy amin'ny Andriamanitra ianao ianareo tompoko afaka ny ahita ny asa lehibe sy magaga ataon'Andriamanitra ianao raha ao aminao tokoa ny finoana an Jesosy sy ny finoana azo afatra entina izao ohatra marary ve anao zay mandray ahy am'izao ore izao inona le aretina mazo anao raha mana finoana ianao fa mpanasitrana Jesosy ary tsy miova am'izany izy raha mino ihany koa ianao fa mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa aminy izahay ary mitondra zao afatra izao de ho sitriny izao de zao ihany ianao aorina mivavaka zay ataoko rehefa avy eo Jesosy Kristy ilay nanasitrana olona marobe fon'izy nandalo tety ambony tany Jesosy Kristy ilay nanasitrana olona marobe tamin'ny alalandreo apôstôly de mbola izy ihany no Jesosy Kristy manasitrana anao androany satria anao vavaka ho anao amin'ny famaranana ny afatrao ohatra ihany koa matsapa ve anao fa misy olana lehibe eo aminao ary tsy mety voava mihitsy le olana zao ny tena ataoko aminao tena ataoko aminareo rehetra anao vavaka ho anao ao ary amin'ny alalan'izany vavaka izany no amjen'Andriamanitra anao ho afaka amin'izany olana izany ho vijen'Andriamanitra tokoa ianao satria efa niteny toy zao Jesosy hoy zao Matthieu toko faha 11:20 makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomena ry fitsarana dikan'io teny nataony Jesosy io de zao raha mino Jesosy ho mpamaolana ianao de mila manatona azy zao de zao ianao ka mampandroso azy ho ao anaty ho fonao aza mijany eny lavitra eny anao aza manao tazan-davitra ianao manapa-hevitra miala amin'ny toerana misy anao manatonona Jesosy fa de omeny fitsarana ianao raha miroso am'izay dingan'izay ianao de ataoko ny vavaka fa mana olana amin'ny famaranana de ivany olana misy eo aminao amen 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 sitrana avokoa re olona monina manodidina ny ranomasiny Galilia sitrana ry zareo rehefa nanatona Jesosy satria tao am'izany olona zany ny finoana sitrana tahak'izany ihany koa re olona marary tao Jerosalema sy manodidina rehefa nanatona andreo apôstôly satria tao amin'izy ireo ihany koa ny finoana ovijena ho afaka am'izao olana mampahory anao zao ianao raha manao finoana fampanopin'Andriamanitra izahay ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra araka teny efa nambarako ty ary aloha iova ny fiainanao ho tokam-pandresy ianao ho lasa fiainana mahomby fiainanao am'ty taona diavintsika ity am'izao enim-bolana faharoa mialon'ny amarana ny taona izao raha ohatra ka ao aminao ny finoana zay zany tompoko ny afatra netiko anareo tamin'ity areva ity mirary fombiasa ho anareo rehetra aho am'izao enim-bolana faharoa zao farany milona anaovako vavako ho anareo de manasa anareo aho ho avy amonjeny fotoam-pivavana zay atao anay fiangonana refi androtra kely ny alahady tsy mitsatra manasa anareo aho fantatro fa efa mandodona varamvarany fonao Andriamanitra ary mbola mandodona mandrika ankehitriny mifidiriny indimy fotoana ataonay isika ny alahady amin'ny enora amin'ny valora amin'ny folora robe folora ary mirora ka zay mety aminao tompoko am'ireo olo ireo no vonjenao ampitombo finoanao ny famonjena zany fotoana ataonay alahady zany tompoko
satria misy teny zay o anaty baiboly am bokiny romanina toko fahafalatefafitembefolo zao voasoratra ny finoana de avy amy toroteny ary ny toroteny renesina de tsy teniteny tiany mpalopony Andriamanitra ho tenenina fa le teny Kristy mihitsy ary vavolombelony zany le lehilahy nalemy nositran'ny Paoly apôstôly satria rehefa nandreny toroteny atao Paoly izy de tonga de pelaka tao aminy finoana ka hoy aho hoe tongafa tompoko fa hitombo finoanao ary zay finoana mitombo izay no lalana sarika an'Andriamanitra amonjy anao manoloana ny aretina na manoloana ny olana zay zany ny afatra netiko anareo androany mirary fandresena lehibe ho anareo aho am'izao enim-bolana faharoa milohany amaranantsika ny taona izao anaraka iraray aloha sika aorina zany de ataoko ny vavaka ho anareo vavaka fanasitranana vavaka famana olana ary vavaka ampandeha ny ataonao am'izao enim-bolana faharoa zao raiso amy finoana izany fahasoavana lehibe izany fa ho ataon'Andriamanitra aminao zany anaraka iraray vatrany sika aorina zay de ataoko ny vavaka mimana azy andray fahasoavany anareo Wavignandro hiverenanao eny amin'ny raony lanitra ho anireo ny misinandray ny famonjena natolotrao tsy tomany ao tsy angaiay fa fantatro fisanjany ao efa voasoratra ao am-boky ny fiainana fizao efa natsangana Minuau,
Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ao fa efa lasa ny zavatra taloha ary nahita aho fa nidina avy any an-danitra tanàna masina dia Jerosalema vaovao Jerosalema vaovao voahomana tahaka ny ampakarina eo any amin'ny vadiny izay maharesy no andova izany rehefa masokatra boky ny fiainana izay any zanak'ondry fa iseho eny am'rahalanitra izy dia ho tahaka azy isika dia iseho amintsika amin'izay tena endry tokoa izy ny fahafarana ny ranomasina endry dia tsisy fahafatesana intsony na fahoriana na fanaintena na fitaraina efa lasa ny zavatra taloha eny ary tompoko dia raintsika ho zava-dehibe ny afatra nentina teo a dia tiako anareo a rafaka mandoalika dia mandoly tranitrany na petrao mifonao tananao raha marary mo ianao dia petrao faritra misy marary tonga dia mino fa hiasa avy hatrany ny herin'Andriamanitra tompo misaotra ny amin'ny afatra zay nampitondranao ahy tamin'ity androandroany ity misaotra tena misaotra anao aho mino fa tamin'ny alalan'ny torotenina ataoko teo dia namango ny olona ny fanenao masina ka tonga mino izy ary zay rehetra mino amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny herin'Andriamanitra sy ny asa lehibe ary magaga ataon'Andriamanitra na izy reo marary sy tranoko amin'ny anaran'i Jesosy ahitsako hiala amin'ny tenan'ny olona ny herin'ny aretina cancer reo aretina tsisitra fanafody hatramin'izay sy tranoko amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny faletanana miala amin'ny fivitosana amin'ny anaran'i Jesosy reo marary reo mpandrina ka nandriany afatra androany sitrahany ana zao dia zao reo manana olana ka tonga ao amin'ny Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy vahana ny olana na olana inona io na olana inona io vahana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly fotin'ny olana miala amin'ny anaran'i Jesosy ny osina fotin'ny olana foalako amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko ran'ny olona andray fahasoavana tokoa amin'ity androandroany ity saotra ray eo omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka saotra tompo Halleluja, amen. Zay zany tompoka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo rehetra tompoko amin'ny manaraka indray tsika miona tompoko samy tahin'Andriamanitra avokoa.